Feno fifaliana ny fonay afaka mifanatitava aminao indray hanohy ny dia lavitrezaka izay hamalitsika ilay fanontaniana feno fiankana manao hoe ny paradisa tena misy ve. Fanontaniana izay everiko fa mahakasika antsika rehetra, manitikitika antsika ary hitadiavantsika valiny azo ianteherana. Eto indrindra ny pasteur Andriamparatiana Fanera izay vahiny tompontrano efa niala-dalana antsika natrano fotoana naharitra izay hitondra ny famelabelarana. Miarabanao tonga soa pasteur. Miarabanao indray namana teno, mahafinaritra ny fiarahana mandinika ny ten'Andriamanitra ary hisoratsika mandrakariva Andriamanitra noho ny fahasoavany izay nomenantsika ka ahafahantsika mbola manana fotoana handinihana izany ten'Andriamanitra izany ary manolotra ny fiarabana sy manonona ny fiadanan'ny tompo aminao ankoa izay manana faharetana miaraka mandinika izao ten'Andriamanitra izao. Eny are, efa tsy andro ny fotoana izay ahafahana manohy indray ny dinidinika. Tamin'ny feonantsika farany dia notany sainao teto ireo vavolombelona izay manam-pirofo fa tena misy ny paradisa, isan'izany ry Enoka, ry Mosesy, ny apôstôly Paoly, ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay jiolahy teo amin'ny hazo fijaliana, ny resaka ny fanaovan'i Jesosy ihany koa tamin'ny Maria Magdalena, izay nanamafy fa misy toerana izay akoatran'izao hitantsika izao zany izay ampanantenaina fa tena misy. Ary tamin'ny feonantsika talohan'izay aza dia nisy an'ireo kisarisary ireo karazana fanaka sy zava-misy, zava-boary hita tany amin'ilay paradisa very tany Edena izay hitan'ny Jaolina tamin'ny fahitana tany amin'ilay paradisa any an-danitra. Mitoy ny dinidinika hifanaovantsika pasteur. Ya, nao toizantsika ny dinidinika ary rehefa hitantsika tamin'ny farany teo zany fa efa nisy olona takatsika miaina teto amin'ity tany ity nakanina any amin'ilay lanitra, any amin'ilay paradisa. Dikan'izay dia toky sy fanantenana ao antsika zany, izay zany tena antoniny namana tenao hoe voalohany aloha hoe tena misy ilay lanitra na ilay paradisa. Fa ny faharoa dia toky ho antsika ihany koa fa azontsika olombelona atao zany, indrindra hoe tsika velona amin'izao andro vanim-potoana izao dia manana toky sy fanantenantsika fa ho tafiditra any amin'izany toeran'izany koa ndray andro any. Zay ilay izy. Ohatsy rehefa antsika mantsy zany hoe raha oventsika no hoany amin'izany toerana izany amin'ny fomba ahoana sy sisa sy sisa. Fa amin'ny anohizantsika anazy zany dia ny hoe fanahoantsika namana tenao no miresaka momba n'io paradisa io. Zay koa fantaniana izay mila valiana. Fanahoana miresaka an'izany tsika hoe misy an'io toerana io izay namboarin'Andriamanitra sy sisa. Fa manino tsika no miresaka an'izany. Zay zany no valintsika amin'ity fandarana ity. Ndao tsika maki ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:10 andiny fa 4:20 no vakitsika voalohany. Jaona 7:10 ka ny andininy fa 4:20. Jaona 7:10 ny andininy fa 4:20. Zao no vaky ny teny: raha io tiako mba ho any amiko amin'ny izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hita ny voninahitro nomenao ahy izy, fa efa ty ahy ianao, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Zay vavaka nataon'i Jesosy tampianana io fony izy tety ambony tany, fa vavaka tsy hoe nataon'i Jesosy tampianany tamin'izany ihany, fa vavaka izay ataon'i Jesosy ho an'ny olona rehetra. Atsika dia zao le tombavaka dia ozy izy raha eo tiako mba ho aiza ozy izy Ho any amiko, ho any amiko any amin'izay hitoerako faiza moa zany Jesosy amin'izao fotoana izao any an-danitra. any an-danitra izy. Zay le teny tamin'ny Maria le hoe aza manindry ahy fa tsy mbola nakany amin'iray aho ozy izy. Sady zay dia niteny Jesosy tamin'ny Maria hoe lazao amin'ny rahalahiko izy izy fa ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Sy zay niteny Jesosy, hiakatra any an-danitra izy nidikan'izay. Dia eto Jesosy dia mivavaka manao hoe raha eo tiako mba ho any amiko any amin'izay toerako, any amin'ilay lanitra zany, ireo izay nomenao ahy any amin'ilay paradisa. Zay ke zany ny antony mahatonga antsika miresaka momba an'ity hoe paradisa ity
satria Jesosy dia mivavaka ho antsika, mivavaka ho an'ny olona rehetra mba ho tonga any amin'io toerana io isika. Zay le izy namanadino. Jesosy dia mivavaka mba ho tonga antsika. Itsao mampieritreritra be a, hivaly hoe le vavaka ataon'i Jesosy sa tsy hivaly. Izy mivavaka hoe raha eo tiako mba ho aty amiko, aty amin'izay toerako, ireo zay nomenao aho. Hivaly ve hivavaka io sa tsy hivaly? Zany hoe ho tonga any ve sika sa tsy ho tonga any? Mbola tserevantsika koa zany amin'ny manaraka hoe ahoana no mety hahatonga antsika any amin'io toerana io sy ny mety tsy hahatonga antsika any amin'io toerana io. Dia tsy hivaly ve zany le vavaka nataon'i Jesosy? Hoe nivavaka izy ho anao mba ho tonga any ianao, kanefa ianao tsy tonga any. Dia ndao toizantsika lizy ao amin'ny Petera faharoa toko 7 ny andininy 7:10 dia manamafy ny lay valy fantaniana manao hoe nahoana moa no miresaka ny amin'ity hoe paradisa ty sika, fa inona no antony, fa inona no iseho, inona no iseho? Ndao vakitsika Petera faharoa toko 7 ny andininy 7:10. Petera faharoa toko 7 ka ny andininy 7:10 a, ao ven'ny baibolitsika. Petera faharoa toko 7 andininy 7:10. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Zay io koa zany ny antony. Tsy tsara. Kanefa isika izy araka ny teny fikasany. Iza nanome teny fikasany? Jesosy ny nanome. Jesosy. Jesosy ane nanome teny fikasany. Le teny fikasana dia ao amin'ny Jaona toko 4:10, andihy voalohany ka hatrafatelo, andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. Toeranareo koa. Dia namafisin'i Jesosy tamin'le vavaka, raha eo tiako mba ho aty amiko, aty amin'izay toerako, ireo zao nomenao aho. Dia eto Petera miteny hoe isika araka ny teny fikasana zay nataon'i Jesosy dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao. Paradisa. Paradisa. Lanitra vaovao sy tany vaovao. Inona ary ny zavatra miseho tompoko? Ao vakitsika ny andininy 7 ka hatramin'ny 5 ao amin'le Petera faharoa toko 7. Petera faharoa toko 7 a, dia raha isika amin'ny andininy 7 hatramin'ny andininy 5. Petera faharoa toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny andininy 5. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy anirantsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany, fa hatr'izay nodininy razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana zao tontolo zao aza. Fa minijamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa, izay niseho avy tamin'ny rano sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Tena mampieritreritra namana dinao le tenin'Andriamanitra. Jesosy ny manome ny teny fikasana izy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo ao izy, lanitra vaovao sy tany vaovao, paradisa. Dia mivavaka Jesosy hoe tiako mba ho any amiko, mba ho aty amiko, aty amin'izay toerako, ireo zay nomenao ahy ireo. Dia mivoalaza eto tompoko amin'ny andro farany, zay le voalazany eto a. Isy mpaniratsira ozy izy. Isy mpaniratsira avy anirantsira. Dia inona ny ataon'le mpaniratsira? Izy mazava tsara amin'ny faefatra. Ka manao hoe aiza inona teny fikasana? Zay ny amin'ny fiaviana. Aiza le teny fikasana? Aiza le teny Jesosy, le teny fikasana zay nataon'i Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho. Aiza? Dia ozy izy toizana izy mahafinaritra be satria azavainy a. Inona mahatonga an'ireo olona ireo teny an'izay? Fatray nodiny razana mandry dia maninona ny tany sy zavatra rehetra? Maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza dia maharitra tsy miova. Tsisy fiovana e. Tsy miova ty tany ty. Tsisy an'izany. Raha zay zany no voalazan'ireo olona ireo dia miteny izy ao ambadika an'izay dia hoe tsisy zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany. Tsisy lanitra vaovao. Mbola ty lanitra ty ihany. Toy izany izy ao amin'ny andininy 5 dia ozy izy
fa minijamba ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa. Dia io le nation Jaune ao amin'ny apocalypse toko faha 1:20 dia hozy izy Jaune hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho izy fefa lasa tsara zay tsara am'izay efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Dia le lanitra voalohany sy tany voalohany zay lazainy Jaune hoe efa lasa io ty lazainy ato Petera ty le hoe efa nisatry ny ela ny lanitra sy ny tany. Dia miteny le olona mpaneratsira hoe aiza ny teny fikasana fa tsy miova sady zay le lazainy eo tsy miova ny zavatra rehetra ozy izy reo mbola eo ihany le lanitra mbola reo ihany tsy miova. Mampieritreritra za ary matoko ny olona zay manana zany fiheverana izany dia tsy misaina ny amin'ilay paradisa. Azo namanadinao izy zay ny mahatonga atsika mandinika momba le paradisa hoe tena misy marina ve le paradisa io tena misy ve dia nahoantsika no mila makany amin'io paradisa io mila miditra any nahoana mila makantsika no io teny voalasa eto ity misy mpaniratsira sady zay ndao ary ho ampitsika le fanazavana. Petera faharoa toko faharoa andinin'ny fahafolo. Petera faharoa toko fahatelo azafady. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahafolo ka ny andinin'ny fahafolo. Fa ho avy takan'ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ampitsika eo amin'ny andinin'ny fahaenina sy ny andinin'ny fahafito. Andinin'ny fahaenina Petera faharoa toko fahatelo ka ny andinin'ny fahaenina. Ary arano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia ahazonony zany teny zany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Zay eo mazava tsara le eo amin'ny andininy ambony eo izy dia hoe misy olona avy aneratsira amin'ny andro farany dia ny tenin'ireo olona reo dia hoe aiza ny teny fikasana ny fiaviany ny amin'ny fiaviany aiza le teny fikasana ny amin'ny fiaviany tsy miova ny zavatra rehetra sady zay dia mafisiny tsara ny ten'Andriamanitra tompoko dia lazainy tsara ao amin'ny andefaina rano no nandravana zao rehetra zao tamin'ny nasaforana azy tamin'ny andron'izy io tamin'ny andro noa io sady zay le lanitra zay ny foroan'Andriamanitra tany amin'ny Genesisy anie io voalaza io fa noravana tamin'ny alalan'ny rano lanitra sy ny tany fa toy izany eto le izy dia ozy izy fa izao lanitra sy tany ankehitriny zao le iainantsika hitatsika amin'izao fotoana zao zany tsika zany zao amin'ny taona 2024 dia io lanitra sy ty tany zay hitatsika ankehitriny zao ty inona zavatra iseho aminy izy izy tehirizina ozy izy amin'ny afo ho tehirizina amin'ny afo izany lanitra sy tany izany ho azonina amin'ny afo dia raha zay voalaza ten'Andriamanitra tompoko zay zany ny antony mahatonga antsika mamantatra sy mandinika momba le paradisa hoe tena misy marina ve io tena azo antoka ve io paradisa io le toerana zay namboaran'i Jesosy sady zay tena azo antoka ve satria ten'Andriamanitra dia milaza fa ny lanitra sy tany ankehitriny zao dia ho azonina ho amin'ny afo ho tehirizina amin'ny afo dia ho levina ozy izy ao amin'ny andinin'ny fahafolo ho levina ny tena ny zavatra rehetra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Mazava zay fizohin-kevitra zay nentsika nanam-porofo ny amin'ny fisian'ny paradisa izay ny toe-javatra misy ihany koa ankehitriny ny tsy finoan'ny olona zany sy ny atao hoe fahaverezan-kevitra ateraka ilay toe-javatra misy indrindra ihany koa ny fankamaminana zao fiainana izao hoe ireo mbola eo ny zavatra rehetra mbola azo ikaroana tombontsoa isan-karazany dia adino fa misy toerana zay no manan'Andriamanitra ho antsika tsara lavitra ary misy fiadanana sy fiainana mandrakizay mitoy ny dindinika atsika mikasika an'ity hoe paradisa ity manitikitika ny saina ihany koa ny zavatra misy amin'ny fahitana nasehoan'ny Jaune
miresaka n'io paradisa io ary amin'ny apokalypsy toko fa roapolo. Ya apokalypsy toko faharoapolo andininy fahafolo dia misy toejavatra anko zay voalaza ny tean'Andriamanitra raha miresaka izy zany amin'le Petera faharoa toko fahatelo teo hoe ho levon'ny afo izao rehetra zao sy ny tany sy izay rehetra ho aminy zay le lanitra sy le tany ankehitriny. Fa amin'ny apokalypsy toko faharoapolo andininy fahafolo na manadinao de tena misy fahamarinana lehibe zay manampy an'izay voalaza zay. Nao vakitsika Apokalypsy toko faharoapolo de ny andininy fahafolo. Apokalypsy toko faharoapolo andininy fahafolo. Ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solofara zay misy ilay bibidia sy ilay mpamina ny sandoka koa ary ampijalian'andro aman'alina mandrakizay ireo. Ya ao amin'ny andininy fasivy tsy manina andao vakitsika kely andininy fasivy ambony eo. Apokalypsy toko faharoapolo ka ny andininy fasivy. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Eto mahafinaritra voalaza ao amin'ilay andininy fasivy le paradisy sady zay tobon'ny olona masina sady zay nylazainy azy sy ny tanàna malala. Io le nation jaune le hoe lanitra vaovao sy tany vaovao le paradisy io. Ilay hoe itoeran'ny fahamarinana ozy izy Petera. Zay itoeran'ny fahamarinana. Ake zany voalaza eto amin'ity apokalypsy ity niakatra ozy izy Satana zany miaraka amin'ireo ratsy fanahy niakatra namaky ny tany nitety tamin'ny vazantany rehetrarehetra teto amin'ity tany ity dia nanodidina an'ilay paradisy le tobon'ny olona masina sy le tanàna malala nanodidina mba haka azy. Aika na Satana rany zany mihevitra hoe mba haka n'io toerana io zay le mahatokony hapetrehitra antsika olombelona. Fa eto any Baiboly de miteny fa na izy Satana aza de mbola mihevitra fa azo an'ilay tanàna le paradisa, azo an'le paradisy. Fa zao voalazany eto nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. De horaisiko zay aika zany tsy ny lanitra sy ny tany ihany no ho levon'ny afo fa ny devoly anko de ho levon'ny afo. Zay le fahamarinana miaraka amin'ireo miaramilany sy ireo ny an-dany miaraka amin'ireo ratsy fanahy. Ka zay mahatonga antsika tompoko mandinika sy mamantatra tsara momba n'ilay paradisy, ilay lanitra vaovao sy tany vaovao, ilay betsabe moa nazo ilazana anazy fanjakan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Zay mahatonga antsika mandinika sy mamantatra hoe ahoana marina mahakasika an'izy io satria eto zany de milaza ny apokalypsy fa i Satana de mitady andrombaka an'izy io sady zay le voalazany eto mandidina an'le tanàna izy de mitady andrombaka an'le tanàna fa miaraka amin'izay ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra. Anisan'izay Satana miaraka levona ihany ko. Ndao fitiantsika ara ny fanazavana ao amin'ny Hebreo toko faha 1:1-7 no andeha amtinantsika azy. Raha izany no zavatra iseho eto amin'ity tany izay honenantsika ankehitriny ity, lanitra sy tany honenantsika ankehitriny, de inona mba afatra omeny ten'Andriamanitra. Hebreo toko faha 1:7-7. Ary ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana fa nahatazana azy eny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy de nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany izy. Mahafinaritra ilay tenandreo miresaka momba n'le toerana an'io zay sara samanadinao ireo rehetra ireo. Iza le hoe ireo rehetra ireo reo olona ntonony teo ambony reo betabe ny olona tonony ambony eo reo olona malaza ny finoana, olona malaza ny finoana, ry Abrahama nisan'izany. Anjaranao mba mamaky anazy io izy daholo le olona voatonona ambony reo de fitiny amin'izay le izy hoe ireo olona rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana. Ry Abrahama ne maty
dia mbola maty eto an-tany izy, levona niverina vovoka izy, fa tsy hoe efa niakatra any an-danitra izy, efa tonga any amin'ilay paradisa. Tsia, io ten'Andriamanitra io zany no milaza an'izay namana dinao, hoe rehefa maty ny olona dia maty, fa tsy hoe maty ny olona dia makany amin'ilay paradisa, any amin'ilay toerana. Tsia, io milaza an'izay. Ireo rehetra ireo dia maty ozy izy tamin'ny finoana, kanefa eo amin'izay ilay izy tsy mbola nahazo zay, tsy mbola nahazo ny teny fikasana, mbola tsy haina paradisa zany. le teny fikasana, inona le teny fikasana? Jaona 14 toerana ho anareo. andeha namboatra fitoerana ho anareo ao Jesosy, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no toeranareo. Zay le teny fikasana. Dia ireo rehetra reo izy maty, kanefa tsy mbola nahazo le teny fikasana, tsy mbola tonga taiza any Any amin'ilay paradisa. toerana. Fa inona zavatra niseho? Mahafinaritra be le Baiboly a, natazana azy eny lavitra eny izy, karavoravo miara-basy. Aike zany efa fantatr'ireo olona reo fa misy lay Paradisa. paradisa, fantany fa misy le paradisa. Mahafinaritra efa tamin'ny androny testamenta taloha ireo olona reo, sady zay fantany fa misy le paradisa, fanta fa misy zany hoe lanitra vaovao sy tany vaovao zany, tsy ty tany ity no paradisa ka hoe honena mandrakizay eto, tsy ty tany ity. Dia izay voalazana eto, nahita azy, nahatazana azy teny lavitra eny ozy izy ireo karavoravo. Dia inona zavatra tsapan'izy ireo? Dia nanaiky fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambony tany izy. Zay zany ny afatra mba omenantsika. Raha mino tsika fa misy ny paradisa, raha manaiky tsika fa tena misy zany paradisa izany, dia io manaiky fa vahiny sy mpivahiny ety ambony tany, vahiny tsika ety. Zay le izy. Zay dia ny toe-tsainao zany dia mila, dia zay no toe-tsaina tokony hanananao, hoe vahiny eto amin'ity tany ity aho. Misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika sy ny fitondratenantsika zay. Tena misy fiatraikany be zay zavatra zay. Tsy idirantsika lalina fa mbola azo atanina tsara hoe dia ahoana tokony fomba fiainana sy ny sisa raha hoe vahiny sy mpivahiny ianao eo amin'ilay toerana fa tsy tompon-tany. Ary amin'ny Salamo 120 hoe mampianaranay anisany andronay ahazonay fo endry. Fa ndao amaky an'ity toko sy andininy iray ity sika, Petera voalohany toko faharoa ny andininy fa 2:10 sy ny 2:20. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fa 2:10 sy ny 2:20. Io no amin'tinantsika azy. Ny andininy fa 2:10 sy ny andininy fa 2:20. Petera voalohany toko faharoa ny andininy fa 2:10 sy ny 2:20. Ry malala mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny anareo. Fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Areo ka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa, mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo, dia izay hanendrikendrehany anareo ho mpanao ratsy. Eto Petera zany dia manamafy ilay any amin'ny Hebreo hoe nanaiky ireo olona reo izy izy fa vahiny sy mpivahiny ety ambony tany. Dia ozy izy Petera, ry malala, mananatra anareo aho izy izy Petera, mananatra anareo aho izy izy, satria Vahiny sy sy mpivahiny isika dia mananatra Petera. Dia ozy izy Petera, satria tsika vahiny sy mpivahiny fadio ny filan'ny nofo. filan'ny nofo. Sady zay dia toizana amin'ny 2:20, ary aoka ho tsara nino izy izy? Ny fitondrantenanareo. Fitondrantenanareo. Mahafinaritra. Zay matoa nahitena aminao namana dinao hoe raha tena mino ianao ary resy lahatra fa misy ny paradisa, dia misy fiatraikanao amin'ny fiainanao le izy. Voalohany indrindra manaiky ianao fa vahiny sy mpivahiny ety amin'ny tany. Miaraka amin'izay dia miteny Petera, mananatra anao aho izy, anareo satria vahiny anareo, mpivahiny anareo, fadio ny filan'ny nofo dia aoka tsara ny fitondrantenanareo. Toizantsika manaraka mahakasika an'le hoe amin'ny fomba ahoana no ahatonga antsika ho tafiditra ao amin'io
paradisa io amin'ny fomba ahoana. Tsy lany mamina ny ten'Andriamanitra fa ny fotoana no manampetra mankasitraka indrindra ny pasteur Andriamparatiana Fanera isika nitondra izay famelabelarana izay zay veriko fa nampitombo fahalalana antsika ary hisy fiantraikany tsara eo amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Ndao hoentina mavaka izany dindinika izany mba tsy handalo fotsiny, tsy ho adino tsy hoe mahafinaritra fotsiny fa mba tena voarakitra ao am-po pasteur. Miaraka hivavaka isika. Raha inaisy any an-danitro misaotra noho ny teninao, misaotra satria ny teninao ny fahamarinana ary mampafantatra anay ny fahamarinana ny teninao amin'ny alalan'i Jesosy. Jesosy ilay lalana sy fahamarinana dia nampafantarinao anay fa Jesosy dia mivavaka mangataka ho anay any an-danitra ankehitriny ary tiany Jesosy raha mba ho tonga any aminy any amin'izay toerany izahay, izany ny tombavaka izay ataony ho anay ankehitriny. Jesosy io ataovy tsapanay aty am-ponay mihitsy izany vavaka izany ka hisy fiantraikany sy hanova ny fiainanay isan'andro ny tonombavaka izay ataonao ka tsapa izahay ary hanaiky izahay fa vahiny sy mpivahiny eto amin'ity tany ity amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray izahay mbola ao anatin'io lohahevitra mahaliana eo hatrany tena misy ve ny paradisa, manao filanin-tsoa ary mirary indrindra ny ahitanao fifaliana hatrany amin'ny fitohizan'ny fandarantsika amin'ny manaraka, manao mandra-piteny, mandra-pijery, mandra-piresaka tompoko.